Fanany maza tsy mahafaty ny afo ny fitiavana. Fitiavana no lehibe indrindra. Tolay fitiavan-tanindrazana zay afo mirehitra roapolo maratio ny tolo ny 7 febroary. Tokolay sy tokovavy mampanitrantena ary ampitiavana no anasaitsika ny fotoan'ny fikambanana AVC mitondra fitenenana etony. Manovatanteraka ny tantarana Madagasikara rehefa niditra amin'ny fanantenana sy finoana anatin'ny Repoblika fahaefatra. Misaotra indrindra tompoko. Satria tafita soafatsara ny tetezanita foto-kevitra maro mijonontsika sy mitondara ny tolona natao, ny fangavana ny jadona sy ny fanjakana ny tokana, ny fanoherana ny tsirarina, ny fampiarana ny demokrasia, ny fandraisana anjara ny vahoaka amin'ny famaritana ny hoavin'ny firenena. Vokatra tsy hay ody tsy hita ary nodovana tamin'ny tolona izay natao. Ny lalam-panorena tamin'ny 7 Novambra 2014 lalam-panorena fototsy ny Repoblika fahaefatra. Ary ihany koa ny mitsanganany ambim-pirenena ka nahavokantsika ny tetezamity izay narahany tantana sy ny ainana nandritra ny 10 volana latsaka kely. Angady manana sy vina hitany ireo vokatra ireo iainao andrena koa ady nirina rahajoely. Filoky taratolona ajay ary mainty piterana tsangambany novantaranaka tsangambany novantaranaka ny fandraisam-pahefana demokratika, ny famindram-pahefana demokratika natao ny zoma 14 Janoary 2020 lasa teo. Tsy mora ianao arany raha tsara ny vahoaka malagasy eram-po eran-tsaina ianao sy miankonanao no miasa izay nataonao fa indrindra ihany koa miezaka mbola hataonao ho fampandrosoana ny firenena izay fambana miaran-doza tamin'ny 7 Febroary 2020 dia misaotra anao dia matoafoloha tsy nanadino anay victime ny 7 Febroary. Tsapanay fa fitiavana tokoa ny lehibe indrindra tao aminao. Ny Repoblika fahaefatra dia Repoblika ny fanovana ary tsy afamisaraka amin'ny tolona natao ny 7 Febroary 2020.
ny afo ny fitiavan-tanindrazana, afo tsy mety maty amin'ny tony malagasy ny vitan'ireo martiora mahery fo. Tsy afaka matsainay mikikity ny taraina sy fiananay ireo namanay. Eny, ny fitefitefin'ny basy, ny sitsokan'ny bary, tsy azo koseny zany, tsy azo fafana, tsy azo adonina. Maro na moinay, taokony tsy hitapopoka hatramin'ny androany. Ary ny anjatony, ireo naraka tsy mbola mitondra takaika tao reny vonon'olona mahatsiraminy niseho teny Antaninareniny. Egane ka tsy vereneko amin'ny tantarany firenen'ity intsony mitoy ireny zava-doza niseho tamin'ny 7 febroary 2024. Egane mba tsy hisy intsony ny mpitondra fanjakana andipaka vahoaka tsotso zao ary koa andratajany mpiray tanindrazana aminy. Egane ary tena vavahana mafy mba ho ampiary antsakany sy andava tokoa ny sasy heky na mivoaka ny fitsarana mba navoaka ny fitsarana mba hanampony marina fa tany misy lalàna eto Madagasikara ary indrindrandrindra mba hanampony foana fa tsy azo ekeny intsony ny tsy maty manotoko. Tsy maintsy arovana tany ny zon'olombelona noho izany ny raha ny tsy hitsy aloha amin'ny fampiarana ny biby izay ny famelan-keloka raha ilaina izany. Tsy midika ho fankalana koa ny fampiarana ny lalàna ary koa ny fanasaziana ny mpamonolona fa kosa fepetra entina hiarovana ny mpiarabelona sy ny mpiray tanindrazana. Fanomezam-bana ny tsy matomanoto dia tsy mitondra vokatsoa na ho amiza na ho amiza. Mijoro atsany mitondra nataony AVC diany ny fitokevitany joroana tamin'ny 7 febroary izahay. Eto ampamarana misy anjanatolokira ao amin'ny firana FFPM manao hoe mitoky ireo martiora fa leva nitarika anay ireo retinao voatantara no feo mampahely anay. Tompo lasy tompo vavy ajay mazava ny safidiny malagasy voafaritra ny anay Madagasikara mpanatanteraka ny tolona nametrahana ny mpitondro ilaliny ny zorantsika ary ilaliny ny tomizatsika. Masina ny aina, masina ny tanindrazana, misy saba tompokolay, makasina ny dika tompokolay.